Atolotry ny Radio Plus anareo mandritry ty herinandro ity. Idirana izay matsatso. Tantara mitohy nosoratan'Indrindra Serge Ranaivo. Ireo nanomianany tantara Larissa Mirindra Malala, Romy Armanana, Sitraka Lovalala, Priska Rakotarmanana, niaraka tamin'ny Serge Ranaivo sy Aja Randry. Nandray feosina nantotosa Aja Randry. Atolotry ny Radio Plus anareo mandritry ty herinandro ity. Nidirana izay matsatso. Tantara indray miseho nosoratan'Indrindra Serge Ranaivo. Ireo nanomianany tantara Larissa Mirindra Malala, Romy Armanana, Sitraka Lovalala, Priska Rakotarmanana, niaraka tamin'ny Serge Ranaivo sy Aja Randry. Nandray feosina nantotosa Aja Randry. Tena mbanilay kosa le ambiance tany amin'ilay anniversaire Rindro mialy a. Eshi, inona koa fa dia revo manao adalana vokatry ny ditra sy ny rindrarindra fotsiny ny anaoko. Ka zay le hoe manala azy moko. Mitady aza ataoko maika fa mahita ohatra reny indray. Mba nilokaloka fa tena hoe iova amin'izay e. Tsy sotro tokantsony afa hoindry amin'izay e. Nandona fo ery ny toritenon'ny pastery e. Nefa inona koa? Tsy ampiray volana akory dia efa nanao adalana. Io indray bavy sy ny sitina lakilosiny. So eny aloha fa tsy nandry tatatra tany ianao e. Raha tsy izany angamba. Ngaka-mbahoaka tany. Sady raha izany no fantatry dada sy nina any ambanivohitra dia asa fotsiny. Fa tandremindry marina aloha milazalaza n'izany any amin'ny dada sy niny a. Indrindra rehefa hidina any ambanivohitra any ry. Dia raha hiteny anefa dia ahoana? Fa tiandry hotorana any izany indrindra mare an'izany. Noho ny atoniza nefa e. Azalazaina azy izany fa tsika anie no sahirana raha maninona eo neny. Mariny. Tsotra ny ary a. Taddio tsara fa hianatra ny ahatongavantsika ty Antananarivo aty fa tsy hanao adalana sy rendrarendra akory nandefasany dada sy neny atsika. Eny rehefa marina izany ry bavy a. Fa raha mbola misy kosa aloha ny toandry eny a. Dia maninona? Dia ho hitantsika eo ny toy ihany. Ambiance koa tamin'iny anniversaire ty ny raha ery a. Eny ny tena hoe fety e. Zay aloha e. Fa bavy koa aneto ohatra ny tena mbalahoasy be ity. Fa mbalahoasy ahoana koa? Ka tsy ilaina tsono ny bandy mamerina ny ohatran'ireny amin'ny manaraka. Raha mbola mamerina ohatr'ireny hono a dia hitany tsara izay anjo a. Zay le vavan'le olona tsy tia mirevo zay e. Aketa avy izany mihitsy lesika. Ka hoe mba mifety hoeko. Inona lesiny tsy efa nyteneniko azy fa be moralina be. Tsy hainy marina le hoe tsy fety eny fety raha tsy misy mafanafana kely ohatr'ireny. Sady lozan'ny toetrandro koa izany hoe fety tsy misy toaka sy balina izany rangaha. Lavy ahoana e. Efa ankoziko anazy daholo ity izany e. Fa zao ihany ny asesiny hoe aza manaraka fanao izao tontolo izao ny sitrapon'Andriamanitra hono izany. Bavy milisany koa izany tokony hanao masera raha izany koa. Ka zay mihitsy asiana izany hoe hianatra hono ny atao aty fa tsy hirevy. Dia kozy io izy fa taraiky be raha tsy manao ny fanaon'ny olona hoeko. Ka za koa ary lesy mba gagako. Fa izany eo ihany lesy fa miditra amin'ny firy moa tsika amin'ny latsinainy raha ery. Ohatra ny amin'ny 12 a. Sady ohatra ny hoe any amin'ny konakoa any amin'ny deky samy mianatra. Izany ve? Ary za tsy maharaka. Ka zany ary efa mipibolena tany anaty Facebook-ko. Aiza ary ela zany. Ka za koa tsy miconnecta maliko. Fa ahoana no pro antsika androany? Andao rangaha iodikodina any aloha. Andao ary. Sady za koa zany ohatra mbola kamo be raha ody zao satoko. Andro mbola atoandro be ity. Ary nga inao tsy mianatra indray? Efa hiainga mihitsy io zaoko. Fa ahoana? Mba te hanafatra fotsiny aho hoe tandremindray sao dia mody ariva be eo a. Hainao tsara mihitsy mantsy ny fandriam-pahalemana amin'izao efa tsy azo antoka firy tsony.
indrindra moa fa amin'izao akatoko mifety izao. Aza manatry fa tsika ny bandy afaka miaro tena tsara tsika. Na izany azy raha sendra mipatsara tsy omby vavany ka izay vao tena okenda rery indrindra fa ty smartphone ty na andre mitsara fa sao dia ndany olona amin'iny ihany. Aleo aza mahita hoe any anaty kitapo toy izay aderadera amin'ny andro arivo ohatran'ireny. Ka ny sera ato anatin'ny Facebook tsy mety raha vao tapaka tiako. Andre ihany fatony hoe tena hitafatavana amin'ny akamarehetra. Ka aza manaiky andevozo ny Facebook zany rehetra fa sao dia tsy havita fianarana eo ianao Sy efa hely tsika naraka an'izany. Ka mba mizara mianatra fa tsy dia variana manao Facebook lava foany. Raha vao tsy maharaka tsara amin'ny fianarana ange ianao ka tsy azo diplôma eo e. Angany any am-pianarana mahalala an'izany fa rehefa manao kinanga amin'ny fianarana ianao dia voaroaka avy hatrany. Eny, merci Andry ihany aloha amin'ny fananarana na zany azy. Zany ny tenenako hoe akino amin'Andriamanitra ao amin'ny fiainana. Eny fa na dia io fianarana io aza anie rehefa tsy apetraka aminy dia zava-poana ihany. Izany koa anefa tsy vitavita ho azy amin'izao raha tsy miaraka amin'ny fahendrena sy fiezahana. Ka dia tokony mangataka tolotsaina amin'Andriamanitra ianao mba hampiratra tsara ny sainao ty fianarana atao ty. Dia ahoana ty examen amin'ity herinandro ty raha ery marina raha tsy ohatra mampitay tena be izany Ako zary ty tsisy afitsika mihitsy kinona ny ataoko io sady amin'izay matery de base any amin'le tsisy anaovany bandy azy mihitsy. Tsy maintsy hijery internet ihany aloha raha izao mifandehany hain'lahy ihany mantsy fa raha vao tsy point eo examen io dia tsy maintsy manao rattrapazy. Nefa lely ty rattrapazy sarotra be no ny session normal le. Ka zay ange ny tenenako an'lahy hoe tsy maintsy mitady fikahaizana lesona tsika. Zay aloha Andorangatsika mitsamina ho any amin'ny bibliothèque universitaire zao mba fahaninana any. Hanao connexion dia hijery internetko na any amin'ny cyber tsika no mandeha. Le ty manana fotoana andehandehanako amin'izany ve le sa tsy aleoko manala azy sady examen zany lesy mbola amin'ny herinandro mbola mandalo sabotsy sy lady angely ty zany vao tonga. Efa akaiky anely ty zany raha ery ilahy ihany mijabaka eo rehefa tsy misy soratana. Ary maninona moa raha amin'ny phone ihany tsika mitsamina ny connecte dia savay atairy fa zany nampiditra crédit anaovana ny connexion. Tairo ary fa zao kosa rehefa vita io examen io dia tsy maintsy manala azy be tsika. Elahy ary be mibavy ny lisany vao misotro tokako. Tsy koa le zany fa tsy atao fatany fotsiny tsy manao dizina be fotsiny tsika dia efa tsokorona io. Tandremindray ary vita be eo rehefa amin'io sady mino fa nareo zao le tamana mahazo be rehefa zaka amin'ny toka. Mitovy ihany lesy fa aza mifampiteniteny eo raha riza ary mitao amin'izay kalika itony fandehan'izany rehefa avy eo sady ny kibonay koa zany efa refina beko. Zao manomana examen zao e. Ahoana ny fanomananao? Ao izy ao somary mazamazana ihany aloha e fangatahana amin'ny fanampian'ny tompo. Ny andry ve zao tsy efa misosasosa fotsiny amin'io? Aiza koa fa ahoana? Ndry olona kirako be no sady miketrikako. Zany izy hoe mbola ampian'ny tompo. Engany e pela koa any ry zavaka mangataka fanampian'ny tompo e. Angaty tsarola ny teny hoe atsoya dia valiko ianao. Kozy Ie ary mba amboary ihany aloha ilay fomba fiteny ka efa mba mpianatra aty amin'ny université ihany ange riza nefa dia manao fiteny tsy moatiny ohatran'izany. Ka zany ny tenin'ny zatovo ro mialy aiza ary ndry izany? Esy teny zatovo mahindrahindra tsy famendrehana ny anareoko. Ka nareo koa ane tsy mahagagy diso mivavaka loatra dia tery saina. Ty vavy izay ve ny diso mivavaka sa nareo manaiky andevozon'ny fanaony ratsy n'izao tontolo izao? Karanga fa resy amin'ny manaraka tsika sindry miresaka tsara rehefa lasa masery ndry. Aza dia mampimery riza mahita lazaina. Zay aloha ki fa aleo za hiala zaho koa mbola mainka hamonjy proka. Eny ary zay fa velomy ndry e. Velomy reza.
fa inona ry miala ny zava-baovao tany am-piangonana tany ny fahasoavan'ny tompo izao ny zava-baovao andraisina tamiko. Zany fa re matetika foany fa le tamin'ny raharam-piangonana tena tiako fantatra. Be dia be ihany izy toa ka anisan'ny misongadina fotsiny izao no hoe fanentanana ny tanora mba hazoto anao cellule de prière hony. Ve zany dia ahoana ho avy lahy? Raha tsy misy pro miaraka amin'ny bandy akama dia tonga. Andray kosa dia ny fiarahana amin'ny namana ve lesy nataon'ny lalahy ra-pamena no fiarahana amin'ny vavaka sy mideran'Andriamanitra. Ka haindry ihany fa rehefa rivariva miaraka amin'ny akamy iny koa nery mialina misy ambiance mafana be. Zay zao rehefa vita examen dia tsy maintsy hitady toerana fahana manala azy be. Aleonay mirevy miaraka amin'ny bandy akama ka. Orery a dia tsy hainao mihitsy ve hoe mitady lalana anaovana ditra sy adalana anie izany ataonareo izany? Sinona kiny idirany sady oka mihitsy aloha zany moralina be zany ka makarary an-doha. Izay filazanao azy ka dia efa mampitandrina zay rery a. Tandremo sao dia manao adalana any fa raha maninona ianao dia ahita. Kondria rehefa hitako foanako. Eno ahy ataovy dia ho hitanao tsara ny fahasorenako sy ny fahatafitrohinandry dada sy neny any ambanivohitra any. Areoko izay ka leo be no iza nefa lahy efa mba hanarina fa tsy miova mihitsy. Arakaraka ny tenenina lavo maika mitady loza indraiko. Ataovy moko raha tsy kapohan'Andriamanitra mama efa mihitsy angamba tsy halala iova. Bavy atsika anie mbola jeune aleo mba hikoka ny atanorany. Dia maninona raha jeune anao ditra sy varilavo? Non tsy hoe zany. Fa inona indray? Tsy zahay aky maditra fa le revany tsy ritra ozy le fitenenana. Moa zany fomba fisainana lahatra heriko. Na dia hita zao aza fa mampidi-doza dia mbola tadiavina sy tsy fohana ihany. Mba mieritrereta ihany rery tsonjofo zany hoe mizotra ho aiza ny lalam-piainan'ny lahy sao dia hanenenana ny aoriana any. Ka ny fiainako mizotra milaminako. Areoko izay ka lilo be ny sofiko. Ary manahoana ary ny fanomanana ny examen any lahy amin'izao ataondry inona zany zany ianao examen fa tsy indria akory. Andrekakio avinavin'olona re zao. Za koa za mihitsiko ary lasa ka. Ataoko fa tsy ho tonga le se lara hery. Aiza examen manely ty androany raha ritsy izany dia taviny laokofony eo. Aleo foana aloha zana zay ahafahana manao session normale lesy amin'ity examen ity dia amin'izay mba tsy manao an'izany rattrapazy zany na manao aza dia mba vitsivitsy fotsiny ny averina amin'izay. Zay mantsoko ary tandremo fa fiaraha-miasa ohatra mahazatra ny examen eo rehefa avy eo Assura lesy bainina aza manala fa tsisy atahorana zany fa zao tandremo so kobo tsy kobo zany io rehefa mifanaraka dia aza mipetraka ny aloha na any oriana be any fa aleo ny ampovoanibony any any mantsika afaka mifampiresaka moramora. Dia ahoana raha kobo ny jury fa mitovy ny plan de devoir antsika ka? Tsy kobo zany io rangahy. Ny phrase atao introduction fotsiny no atao samy hafa marina zany. Okay ary ary nanahoana ny lahy le matemy mamaly taolana be kelanga ahoana. Ianao raha tazako nanoratra be fa aza amin'ny ranary eo rangahy fa tsy matray. Za ve dia blagy amin'izany za rehefa abadinina mihitsy vao tafavoaka ataoko. Raha tsisy an'ilay joba kely teo alohako iny ngamba nanomesy papana dia feuille blanche ny nateriko tany. Ny lara mba zany fa ny diso hatrany amboalohany hatramin'ny faraniko. Za aloha angamba tsy maintsy manao rattrapazy letsy amin'ity hatraty na le formule ny anarako tany an-tranona iny aza ngely ty tsisy tadidiko ny akamarony ataovy sérieux lesy tena kozy zany raha tsy saky abandonina mihitsy. Grave indray lesy zany raha riza areto aloha fa raha demony ty sisy sady raha pitso adiny roa fotsiny. Io français raha pitso koa no tena ataontsika mipopoka. Sura mihitsy lesy raha hery fa zany eo ihany fa ahoana marina fotoana rehefa vita examen ty azy tsikako sa ilahy tsy mazoto indray zany ve dia antanina ary bainina atsika ary ny tena mazotoko.
ny azo no tiako mitady an'le toerana misimisy balina na salam'izany reny tsy olan'izany fa mahititsika sady raha misy an'le sipamamanjamanja reny vao mainka tena sava aleo fa tenenina ry le rony rehefa avy eo dia miaraka miketrika programa ataontsika mahita io ambianso okeranga ary ndao amin'izay hoe ry am'zalahy rika sao dia misy sereny ka tsika mitranona reny tsy araka eo vita amin'ity herinandro ity moa izany ny examenareo trery efa amin'ity mihitsy dia vita ary nenareo nenay ohatra mbola misy anankiray amin'ny herinandro amboniko sady amin'izay matière de base mihitsy dia omeko mahereza zany riko zay afaka fotoana foy dia efa analazy be araka amin'ny bandy akamba analazy ko vita examen-ko tandre moa ny herihery manaonao foana any ary nga moa tsika tsy hanatrika an'le cellule de prière any am-piangonana indraika désolé akifa mbola tsy alapazy amin'izany mihitsy sika aloha amin'izao tsy tafiditra ao anaty programako mihitsy koa zany hatreto fa inona mihitsy ny zany ny tena ho andohanao ty rery za indray mialy fa anao sermona be amiko eto te ampieritreritra anao fotsiny afa tsy hoe manao sermona akory tato ato mantsy ohatry ny tsy miraharaha ny ara-panazany mihitsy ianao sady malaina mivavaka ka za mbola mibosiko tsindria moa ny teny tamiko hoe mila miezaka mafy amin'ny fianarana aza zany modelana baleo ekina fa ny tena zany tokoa saingy tsy tokony atao sakana amin'ny fanomponan'Andriamanitra mihitsy ny fianarana ka zany tsy hoe tsy mivavaka na dia tsy mamonjy an'izany cellule de prière anao zany ary nga tsy hitandry za mivavaka alohan'ny sakafo reny rehefa atao trano ka eny vahatra ny anaranao tany amin'ny université tany dia tsapako hoe nisy fiovana be mihitsy ny fitondran-tena tsy azoko fa maninona nefa jereko lasa be famaliana lasa misotro toaka mivaralavo miaraka amin'ireny namany reny foana nefa nge lata mbola teo anatrehan'ny dada sy mama tany ambanivohitra tsy nanao ohatra izany mihitsy zany izy eo tany ambanivohitrako efa hafa mihitsy amin'izao ry bavy jereo sa ve efa mpianatra ny université tokoa dia tsy miraharaha fa dia miliba sy manao izay karazana ditra rehetrarehetra izao tsara ovy tsara fa dia nyizao mbola mpianatra eny amin'ny université izao hoe lahy no mitady eo pepy amin'ny fitondran-tena maloto sy maditra dia ho hitany lahy fa hidika ny fiainany lahy ny oriana any nanomboka indray mialy sy ny kabariny fa hidika ahoana koa ny fiainako amindry hita fa zaniko mba sy vidiny any reny anatra nomeko an'lahy reny amin'ny mahampiray-tam-po antsika mantsy dia tsy sasatra mihitsy amin'ny teny sy manoro ka azaroitina be ohatry ny silicone ohatr' izany le izy fa mamona aminay na be ranga fitiavako an'la mba hita fiainako avy mamiratra neny anton'izany anjarany lasa isany mieritreritra raha katona tsy vita androany lesy ny examen mararija lay kanefa aza misioka aloha raha tsy tafavoaka ny ala bainina ny résultat hivoaka eo koa tsy hainy lahy na andamoaka na ahoana finona ny vakiny lala tety amin'izany rehefa vita fotsiny aloha ny examen dia efa sava izay ahafahana manalazy mikaroka fa afinaretana zao no tadiavina sady za efa nitady toerana amin'ilay be ahafahana manalazy dia nahita ela rehefa mitady dia mahita letsy dia aiza zany tsika ny andeka any atsimotsimo any ilay izy somary miataka kely amin'ny vilona fa tsy dia lavitra ka zany ve lesy tsy angingina be raha riza tsy milay indray mantsy raha vao ambanivohitra beko ho hitan'lahy eo fa mandamina be zany le izy aneo tsy dia lavitra ny vilona ok ariko ary ry zalahy miara-mibosy zany ahoana ka mbola eritreritra ondry zalahy fa miankina amin'ny sosialy ioko ay fa hono aly ty dia ahoana marina zany ty ny vola hoentina mirevy ihany ka eo indrindrotsika zao fa ahoana ny azo ohatra amin'ny manifinifo ny volako ao aiza dia za rery zany ny antoka ny revi rehetra aminahy tsy mety zany raha riza kalma aloha elahy asika ne mifanampy fa tsy hoe hifanambaka akory sampiakamo zao ihany ve le tsy dia ahoana ny fanao an'izany ka zay mantsiko dia zao letsy misy maizina 5 aty amiko fa ohatrinona ny any amin'lahy ay aty amiko zao misy 300 000 dia ohatra misy 200 000 zay koa ohatrany ao raha tsy diso
propriétaire anga aloha ampio amin'izay dia atao misasaka fotsiny dépense izay lany avy eo dia onerako ny lahy rehefa mandray borsitsika amin'ny manaraka. Ok fa tsy maninona izany fa tandreminy atsy averina. Fa le tia koa ve tsy mahatoky an'ilay bandy akamy oviana ary zaho mbola miblaka tamin'lahy ka niaka an'ilay vola ao am-bovinay ao zao ny tena ohatrany mbola tantara be raha rizy indrindra raha fantatry bavinay. ataovy letsy izay mety ny moto andrabainina ary zao indramiko etsika amin'io lasantsy koa etsy andaniny tsy maintsy atao plain tsara. Eny zay za fa milamina ny amin'iny. Mialy ahoana efa andenga andry zao. Efa hiainga mihitsy afa misy inona anka saika mba angataka vola kely amin'ndry fotsiny akia. vola atao inona misy ilako azy ka raha tsy fantako mazava tsara ny lanylahy azy dia tena tsy afaka hanome mihitsy ka izany mahita raha anaovana rendrarendra indray zany sady dada sy mamangy ka tsy mandefa vato antsika tsony raha tsy amin'ny volana ambony indray za ve dia adala amindry andanindany vola amin'ny tsisy dikany fotsiny ry mialy izany mahitako fa ataon'ilay ina nefa zany fa hoe misy ilako azy ho ny tena marina anaovako impression fa moka boky nefa ny eto tanako tsy ampitsony miborsa koa mbola indry ihany fa mbola hoela vo hivoaka. ay raha izay kosa angamba dia tsy sarotiny aka dia raha tsy niteny azy zany zao dia tsy nino mihitsy zany ry ny sady saika tsy amme koa izay kosa aloha dia masony mba matokisa ihany ho an'le bandy fa inona ary ty ohatrany hoe efa dia olona mpanao ratsy reny mihitsy le olona aminareo ka rehefa mangataka riery dia atao mazava tsara ny antony sahala amin'izany koa zao ny tokony ataontsika rehefa mangataka amin'Andriamanitra. Zay indray inona koa zao ny idiran'Andriamanitra amin'izany ka raha mangataka zavatra araka ny sitrapontsika dia mihaino antsika izy ko ve zany ary omeo amin'izay aloha le volaka sao koa dia tara eto ihany za mbola mainka andeha hanao impression ohatriny ara le vola ilainy lahy ataovy 150 000 na tonga ranga dia feno 200 000 andrikakio fa dia vola be inona zany rehetra fa boky firy-pejy no avoakanao ka matevitevina ihanyko sady misy en couleur maromaro mihitsy marina tsy lasan'izany daholo ny ampahambola raha izaniko ary aloha raha maso tsara amin'izay ny aka miala an'le vola amin'izay mora foana ny ahitako ny fitoerany rehefa miverina atao trano rehefa avy eo fa tsy maintsy alaiko ny amin'iny hoentina isy raha ritsy nitady alahy ka nahity tirahery izany tsy hanome eo ndry ry bava rehefa hitadiavako fika mibandy koa nge tsy very mandeha zany mandeha kaiza izy zany raha riza dia ahoana vity ny examen fa ahoana amin'izay mipro antsika akenina moa fa tonga le nandrasanako efa tsy androko mihitsy atra tiry ty ka inona moa zany fa andao zany andeha ainganako fa tsy aleo aloha alamina farapara ny prova minga zao ary efa any amin'lahy le vola le hoe irevena ve le tiako letsy hita fa irevina atao any kinonary ty mody faniny ty fa efa ty fa zao aloha tandre moa tsy averin'ny lahy volako io indray le ty fa tsy mahatoky anahy aza atao an'izany ranga le bandy akama fa tsy hoe zany lesy fa manaitaina be angely ty nakako an'le vola tao ohatran'nay zary navita namitaka amin'ny bavy mihitsiko milay rehefa miketrika lesy anga vitan'izany fa mbola nalaiko atsokosoko tao koa ngely ty ngabiny kino izany fa dia tapona ny domiko aza manala fa tsy maintsy averiko ny volan'lahy rehefa manana ok ary sady iny moto hoentsika koa ny efa vonina tsara sura mihitsy ary ahoana ondry le ronka hiaraka amintsika ihany ngasa ry zalahy ho ny tonga dia any mitapandratso mantso no andehanany reny any fa efa hitandry zalahy zany ve aloha le toerany hitan'io rehefa tsy hitany ve tsy hitady ry zalahy
Izay mitady ihany koa nge mahita raha hery sy raha mihitsy lesy raha riza dia mimany la fa hita ambiany samylay be amin'ity kay e oay olo ty raha riza fa misy inona ty tena bavinay riva andao aloha hipakely atao madikato so hitanio mialy ve le ty koa lesy zany hita fa mialiko iza ndray ary kozy ve andao ary aly ao miakary alahy atoriana dia velomainga nyity moto ty ao ary rapide lava sao dia kobony aty any zay vao io ndray ny sary lenina ny gafy atsika eo lasitsika e ka roito amin'izay lesy fa taraiky be aiza ihany ary hery mbola totonga ny andro nefa ty efa mehariva ihany marina raha tsy manao izay mampitebiteby anahy mihitsy ilay zalahy iny ka ohatra izao nefa omaly efa tonga tato an-trano aleo hoe andramana tsona amin'ny telefona esy aika moa ty telefonako ty koa raha tsisy batery intsony nefa ty ny jiro tapaka mba loza koa ty afitsiko ty délestage lavo ty ka marina raha tsy afaka adiny roa any io jiro io vao miverina raha hiverina koa aza dia inona re zany ny ataoko hoe aza hitaka maninona any ny anadahako iny Andriamanitra arovy hery dia tsy anjo ve nefa izy raha sanatria ka misy inona ka kinona moa na niantsony anazy tsy misy fa ny telefona tsy mandeko aleo mihitsy aloha avadiko vavaka izany tebiteby sy ahahako izany ka ohatra ilay ty fa ahoana le ty raha riza grave be le tsy raha hery tena misimby ty moto ty aiza dia ahoana fika amin'izany ka tsy kilefa tsy maintsy hoe taritinako ka zany vely ty ho pointsy sa atsika nely ty ka ety any kodaoda be ty raha riza dia ahoana raha misy manafika ty tsika mitsamina amin'izao sady amin'izay le toeranozy izy lahy mbola lavidavitra mbola ela mihitsy aloha vao tonga any raha izao mifandehany ty ny andro ty mihariva ihany marina raha tsy le rony ary zay vao tonga any ka ty moto ty tsy afaka riana ty tsy inonako tadiaviny laho tapaka eo ny tendako raha vela ty ty moto ty sady amin'izay koa moto an'lahy moto tsisy taratasy akory ka tsy tao andohako mihitsy lesy nitondra an'ilay taratasy ny fanikoropaka maika be amonjy an'ilay examen tamin'ny maraina koa za eny fa ahoana zany raha misy polisy na zandarma misavaka zay tsika se lava lazaindry le rony nangalatra moto le ty koletsy tsy zay ahatongavana amin'ny toerana aloha zao no heverina fa mbola ilozany lahy manometsiny anahy ihany ka latsinona ohatrany tsy matotrako anarany mba hoe hitady filinina vita examen makay zao mahita sapina ty zao mihitsy ny aly tsy reveko raha riza ka fidinoara ve to zandray no men'le ty tsiny eto ka ianao ohatra manao fika masisiko so ihany koa aloha fa tsy nisy joba niaraka tamintsika fa raha tsy zany ngamba dia fahafahambaraka teto nity inona ny vakiko loha amin'izany fa ny azo ao zay ahitana filinina aloha zao no tadiaviko olo ty vita ve fa ohatra ny amaizina ihangely ty zany andro zany raha rizy maninona nefa raha andao anao autostop tsika se lahy tsy isy andray foana ve ko raha tsy venance izy amin'ny lako ao aloha reto ny jirony fonina ny lahy hitsolovana ny lalana fa eny ka tsy maintsy atosika moa zany tiako ny fonina kokoa nefa efa kely sisy ty dia olobaty ka reto aloha le jiro dia ampiasaina indray zany miary efa maty ny onlay marina lesy tsy efa mitaitaina be zay bavinay ny tanàna any za matsy tsy niteny taminy hoe tsy hody ao ambovo androany an'le ty koletsy zany ve dia sanasaina aiza moa lahy no hita fafiny amin'ny fiainanako izay zavatra tsisy dikan'izao dia daviny lablème daholo ka tsy eo amin'ny lahy marina ny toerana dia hainy lany ny teny rariza ka aleo aloha izy hoany dia tsy olana e ary eo aloha dia miasa landray hitarika an'ity moto ty fa tena valaka be mihitsy ty zay koa n'le ty dia valaka sady le ty koa mba kely aina tsy samy taky ny sigara fohan'ny lahy isan'andro ka ao ary tario dia hita ny lahy eo zany hoe lahy hitondrako azy fa tsy tetim-biasa ny landray ary efa valaka ela ary zay sady dia efa mikonainako ny lalana aza ny ely ty mbola tsy misasaka akory
ataovy resaka raha zo kosa raha rija. Marina e, za ve raha hery dia hiplagy amin'ny lahy amin'izany a. Tsy ezaka atsony kosa izao e. Sa zao tokoa ilay hoe nidiran'izay matsatsotsika amintsamina. Nga zany no tia eritreretina tsony a. Andriamanitro, dia tena mbola tsy tonga ihany hery hatramin'izao. Fa lasa izy ary izy. Efa impiriny antso azy tamin'ny telefona fa tsy mandray mihitsy izy. Aleo aloha insistena ihany ka. Tena zao mihitsy ilay toe-javatra tsy tiako. Sady tsy mandefa mesazy farafaratsiny fa dia mampitaitaina olona fotsiny. Izay efa misaonina. Mbola tsy mandray foana hatramin'izao. Andriamanitro, enga anie mba handray amin'izay izy amin'ity. Allô? 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 Ahoana ry mialy a? Maninona tsy mandray telefona mihitsy? Fa aiza ilahy zao? Tena miala tsiny akiry bavy fa tsy tafody andro any a. Maninona tsara? Zany ho a, adiniko ny laza tamin'indry tamin'ny maraina fa tsy tafody a. Ojery a, fa ilahy ve vazivazy sa ahoana e? Za koa ve dia vazivazy amindry amin'izany ry mialy a. Tena resaka matotra izany ataoko izany. Dia aiza nefa ilahy io zao? Miaraka amin'ny namako aho izao e. Anao ditra sy adalàna indray mantsy ianao jery a? Aiza kosa e, mba manalaza miaraka amin'ny bandy akama fotsiny aky a. Finina mihitsy ny tena tediavin'ilay ty e. Fifaliana ny tedaviko. Ary inona koa ary tia miakapofona be ty? Fifaliana va mirendrarendra novana akekena sy adalàna? Za indray bavy fa ikabary sy anao moraly ary toriteny. Tsy te alalan'izany a. Modiela aingana zao dia zao raha tsy te ahita loza. Ka raha pitso avy modo a. Sady za koa raha angaty sakanandry amin'izay tiako atao izany a. Ambiansa koa ny tadiaviko fa tsy loza izany e. Zay fa tsy. Allô? Allô? Tena nitapahany marina le antso. Tena ditra n'olona re izao ka. Tsisy dikany tamin'ny akory ny fitaitainako tato. Tena miaiky an'iny mihitsy ahako. Tsy hitan'lahy zany Dariza fa mininina be vavinay teo. Zany ve ataony lahagaga e? Fombany ihany re? Tsy hain'lahy raha hotenin'ny andrabanina sy rabovina ihany ny adalantsika ko. Zay vao asa angamba zay anjoana. Sady iny bavinay iny koa ngely tia grave be raha hitatasika. Na ny poziny azako. Fa tena ohatran'ny tratrariva be ngely tiatsika zany Dariza e. Ka ny lalana ary ty vao misasaka angambako. Mifety any amin'ilay toerana koa ngambo zay efa manompo. Jereva zara raha misy fiara mandalo tsony. Ny andro efa maizimbe tsy hifankahitana. Ny jiro koa ty efa ho faty daholo. Tara aloha ao dimbiasa indray tarika an'ity moto ty ka. Tarito ihany aloha fa dimbiasako aloha rehefa tsy aloha atsy e. Zay aloha dia mitady ho fetsy indray a. Ka mbola makabana tsara lesy za. Inona koa rehefa mody fanina le ty. Olo ty raha hery a. Inona ty zany ohatra kitava be zany? Inona? Fa inona marina zany? Eno lava zany e. Fa za ve marenina amin'ny lanitra ino an'izany e. Aveza ny fandrenesan'ny lany zany ka. Anasa aloha ohatran'ny ao aloha ao zany Dariza. Marina e. Ay le ty e. Sady ohatra misy feo ambasin'ny pokaly ty zany Dariza. Marina raha tsy andihan-dahalo manafika zany a. Dia ahoana ny atao fa manatona ty amintsika ngely izy e. Ho fatetrika Dariza. Ka tsy hitako izay atao amin'izany ko. Lozy ty marina. Andao lesy andositra. Marina e. Dia ahoana amin'ity ty moto ty mahery e. Ka aleo eo fa nena lesy ny avotana. Tsy lasy zany a. Ty tsy azo arina fa tsy maintsy taritina ko. Io zany ty laho be desiny rabainina io. Dia eo zany lasin'ny moto any lava za hitsoka ny natiky ninany ka. Zaly ty mbola tsy teo faty Dariza. Olo ty raha hery dia hifandao zany a. Efa hoe avelao eo io fa andao anavitra ny ava le ty koa zany. Efa miagaiky ngely ty zany feo ambasy zany. Lasa ka. Iza ny tadaviny lahy voatifitra ny dahalo e. Raha hery. Raha hery. Raha hery
ty tena efa reto manatona reto ny andian-dalo. Indra zany ny ataoko. Oay, tena misy nitipotra. Marina tsy tafiditra ty anaty kizy be aty za zany, sady zay tena ty anaty ala be aty mihitsy. Tena zao anaty rahery vao tena hoe virika. Tena ifanena amin'ny mpamosavy aty raha zao mifandehany ohatra matahotra zany. Dia aiza zany ny aleoko? Rija koa tsy fantatra na nanaraka ihany na nandeha nakaiza fa mifanehatra tamin'le andian-dalo teo dia ohatra ny tsitako izay nalehany. Oay, iny ohatra ny aloka mainty be ny serana teo iny. Mama, tsy rehefa misy zavatra mihetsiketsika be io ambadiky ny azo io zany. Tena zay aho vao ahita ny tsy fahitako eto. Andriamanitro, ampio ahy, sady ohatra mivoraka be daholo ny zany lohako zany. Fa iza koza ny olona mimeme zany e? Izy zany e? Izy zany oa? Rarija ve zany e? Iza tsara? Mpamosavy ve zany e? Fa volona ahoana koa e? Fa ataonao inona zany e? Mbaira angava zany kitikitika. Tena fialahan'ny tamaina mafy be. Ohatra mifantona neza zany e. Fa maninona dia mamelo tampoka oatra zany e? Tena mifatiny ty eto ara zao mitoy a. Inona reny ataoko e? Mifona re tompoko. Tena mifona marina e. Ka zavajaliana re aho fa marary daholo ne zany vatako rehetra zany e. Mbo marina e. Tena maty dia androany ve zany sisa ny farafahavelomana ny lara hery. Andriamanitro mahafinjeo ahy e. Maty ahy, tena maty ahy. Kare marina e. Raha nakosokotra zao dia naleoko ihany tsy nandao andraritsaka. Zao aty soavalin'le kala-mpamosavy tsy vaniny ty. Ninona nefa e? Fotoana? Fa fotoana ahoana koa e? Fa angaha koa misy an'izany e? Tena enjany ty. Tena mbola tsy nahita ohatry ty andro izay ny anako. Maty aho e. Ohatra mivadibadika izany foana fotsiny afa tsy mety mahita toro mihitsy. Ny masoko fotsiny mavesatra eto nefa ohatra ny tsy mety rendrika akory. Any amin'ny hery foana ny eritreritry sy ny saiko. Marina raha tsy tena misy mahazo aneny anadahako iny any ambadika any. Tena misy zavatra mampanahana mihitsy.
aleo aloha andramana soana ihany ka ny andro koa tia efa diva ho maraina. Tena tsy mandeha ary manenina moa raha tonga dia riza no atsony. Mino aho mantsy fa tsy maintsy tafiaraka any izao reny. Aleo aloha andramana. Tena tsy mandeha koa na ny telefonina ny riza ara. Andriamanitro, nakaiza ary ery. Tena misy zavatra manindrimandry ahy mihitsy izany ka. Sa lasa ny boîte de nuit. Mety variana amin'ny revy tsy manao rendrarendra indray ngamba. Ery koa anie dia tena tsy laitra tenenina mihitsy e. Efa impiry anarina fa enoy izany razon-damosiko. Tsy maintsy andraisana fepetra mihitsy fa tena tsy lasa tsony izao ka. Mitady izay hampatezitra mihitsy fa tena toko mahita rehefa tonga eo. Tsy misy adalainy tsony eto. Maty ary fa aiza zany ary izy ianao dokotera mitsabo anao fa aza mihetsika mahery aloha ianao hoe dokotera fa nanina nisy namony ianao dia naterin'ny fokon'olona taty amin'ny hopitaly mba ho tsabony fa iza ny anaranao raha tsy mahadiso ery ny anarako tompoko ery mbola tena reraka ianao ka sy tokony resaka be loatra aloha saingy mba anontany anao ihany aho hoe iza no avanao na fianakavianao akaiky ety dadanay sy neninay any ambanivohitra fa ny anabaviko no eny amin'ny sity Akatso eny no mipetraka. Dia iza ny anaran'ilay anabavinao ka? Mialy ny anarany tompoko. Voaray izay fa matory amin'izay ianao fa ianao ne ka tena mbola reraka be mihitsy. Fa no a dokotera azafady naninona ho azy zahay tena tsy misy tadidiko ingeza nanjo ahy. Ka aloha azy izay fa rehefa salama tsara ianao dia afaka miresaka momba an'izany tsika izay asalamanao aloha heverina. Eny ary dia misaotra anao dokotera. Izay ary aleo fa hiezaka ihany koa izay ianao izay azahoana ilay anabavinao tsy maintsy atao mantsy izay ahatongavany aty mba hanampy amin'ny fikarakarana anao. Ianao raha teo tsy maintsy andrasana. Dia makasitraka indrindra dokotera. Ary maka aina tsara dia aza alefa lavitra aloha ny fisainana e. Izay dokotera koa andalo eto foana izany toe-pahasalamanao Manahoana dokotera? Salena tsonareo tamin'ny telefona tamin'ny maraina teo? Iza moa? Mialy tompoko. Ianao le mialy? Ie, izany indrindra tompoko. Izany no anabaviny hery. Ka mandry soary aloha ianao atao amin'ny birao dia mahazaho seza e. Misaotra tompoko. Ka zaho ary. Ahoana izay dokotera? Mitony tsara aloha ianao fa aza taitaitra be ohatran'io e. Fa nanahoana nefa aloha ilay anadahako ao dokotera? Maty ve sanatria? Aza tonga dia mieritreritra an'izany kosa aloha ianao e. Velona soma tsara ny anadahanao ka tsy misy tokony hoe hampanahy aloha raha ny fahitana azy e. Izany ve? Misaotra an'Andriamanitra. Mbola mitsabo aloha izao tsika ary mangataka amin'Andriamanitra mba ho sitrana soma tsara izy e. Marina izany. Fa inona marina ho any tena navoana azy? Rehefa nataonay ny fizahana dia nisy namono ny anadahanao e. Feno ratra sy mangana avokoa mantsy ny tena manontolo. Ahoana tsara hoe dokotera? Mitony io ahy ianao aloha fa inona ary ty taitaitra be ty. Dia sanatria ve ka novononolona tany izy e? Izay indray aloha tsy fantatray e. Tamin'izy vonatsiaro tena zany hoe tsy mahatadidy izay nanjo azy akory e. Olona sendra nandalo teo akaikiny izany fasan'izany no nahita azy efa nitsirara be teo dia izao nateriny fokon'olona taty amin'ny hopitaly izao izy. Soa aza fa mba avitra soma tsara ny ainy. Raha izany ange dia mbola famindrapon'Andriamanitra izany na velona azy ry dokotera e. Ary maninona moa raha anontaniana azy dia nahazo azy e?
Oka misy aloha fa izy raha mbola riraka beko. Ny heriny koa mbola marefo e. Enao tonga eto aloha zao de efa zava-dehibe ihany koa. Soa ihany koa aza nefa hitanay tao anatin'le puce ny laharany findainao e. Na nytaninay azy mantsy zay avany mety hoe akaiky azy de enao no niteneniny. Ka zaho sisa ngesa mianatra any amin'ny université de miara-mipetraka any amin'ny cité e. Ay. Ty ary le telefônina sy le puce aloha meko anao e. Le telefônina ohatrany efa simba fa le puce no mbola mandeha. De maninona reto ny tsy vera ohatra hoe nisy namono izy ry dokotera? Ka na zay koa arange gaga amin'izany e. Sa ve fofoniany mihitsy ny tena ankendren'le fahavalo? Tena zay indray aloha no tsy fantatro mihitsy a. Iery Mialy. efa nanahoana zay ianao? Marary be manakitsako daholo ny vatako ray manontolo. Ny lohaliko koa zany tena mangirifiry be mihitsy. Fa naninona ilahy e? Ka tsy haiko rery Mialy hoe naninona. De tsy misy tsara olona mihitsy kosa raha ve zay nanjohan'ny latany? Tena tsy tadidiko ahy. Mba lalina koa zany ka. Mitsotra n'Andriamanitra raha tsy maty fo amanena tany ilahy. Ary Mialy fanakay zary ritsy. Fanganareo tsy niaraka tany amin'izay misy anareo tany ka? Ary le moto? Moto inona? Ay, fa miresaka ny mararitsika ato. Efa taitra de ohatry ny eo mideliry eo izy dokotera. Na izany aza presahana aloha izy e. Aloha iverimberina tsara ny ainy zay vao mba tokony miresaka be nareo e. Ien tompoko. Fa zao misy fanafody zay efa nisoratako ato amin'ity ordonnance ato ty io ny anarany. De tsara aloha ianao no mividy an'izay vetivety any amin'ny pharmacie fa ato aminay mantsy tsy misy an'izy ty. Ay, fa lafo be anga vidin'ity fanafody ty? Somary lafolafo ihany aloha e. Aleo ara fa andeha hividy an'ity vetivety ahy e. So ihany afa nitondra vola misimisy. Ary ery aloha aza de mbola miresaka firy e. Enao mantsy mbola marefoko. Fa roviana zany dokotera ny mody. Enao ara mbola tsy salama korokody ahony. Sa tsy te ho sitrany ianao? Ka tsy satroko raha ve dokotera hivoaka ato aingana. De mivavary aloha mba ho salama aingana ianao e. Izay mantsy mpitsabo fotsiny fa Andriamanitra ny tena manasitrana ko. Eny ary marina zany. Ka zay aloha fa mangatsiatsy ahy e. Aza dinao ry Mialy no mandalo amin'ny braoko rehefa voavidy le fanafody Ien dokotera. Ao aloha ianao mihinana an'ity fanafody ty fa tsy maintsy hohanina hono ty ozy dokotera. Zany ve? Mba hareno ary aloha zahay. Ao ary. Moramora ihany ry Mialy raha mba nanaraka ny teniko mantsy ianao ry ery tsy nahazo fahasahiranana toy izao tsika. Ny andriko zany mbola mandatsa ihanyko. Hita fa zaniko. Ka ngafy no azo ry Mialy sitrapony iza nefa e. Zao hoe hitanao tsara ny vokatry ny adarana sy ny ditra ny tadiavinao. Ary ao hoana aloha ty fanafody ty de lanio ty ranoray very ty. Sady raha tsy vitako rery ny fikarakarana aty amin'ny hopitala aty de miala tsiny fa tsy maintsy miteny andry dada sy nenany ambanivohitra. Ny vola koa ty mandeha ohatry ny rano mividy panafody. Zay. Ao ary aloha amboarina kely ty ondany lahy ty de iresaka kely mihitsy tsika e. Zay mety zao ka. De zao araka ny filazan'ny dokotera tamiko de teny ambody fasana hono ilany no hitan'ny olona nitsitra be de zareo nanatra lata ty amin'ny hopitaly. Maninona ry Mialy? Zany e. De tsy tsaronao mihitsy ve hoe inona na tonga anao hitan'ny olona teny ambody fasana rehetra? Ay, zay vao tadidiko.
Ninona? Andrikakio, ay ve zany nahazo any latany? Dia ahoana avy eo? Dia rehefa tafatsoka tany anaty kirihatra lamaizina be tany dia fa nehatra tamin'ny mpamosavy tao anaty ala be tao. Zay ny ianao? Ka tsy napoziko mihitsy anery bavy. Zaza tena tsy nieritreritra an'izany mihitsy. Dia ahoana ny toyany avy eo? Indri ihany fa mpamosavy tsy mamela mahazo zany. Tena ataony kilalao tao anaty ala mikitroka tao. Sady zay ka efasapasana be koa io toerana nahitako azy io. Dia ohatrany ahoana zany hoe lalaovan'ny mpamosavy zany ka? Ka ny sovaliny sy ny tengitengina ny arobavy. Nga vitan'izany raha nataony amin'izay tiany nanaovana aty io ny tenako rehetra. Andrikakio, mampalahelo koa zany. Za raza moa mba tsy naroa ny tany lelanaoko. Difinjanahary akiny tsy nahafaty ahy. Nidariko nanaovan'le mpamosavy amin'izany. Efa tena niatra manaina mihitsy. Moa za koa tsaroko ohatrany tsy tompon'ny tenako intsony fa mivoraka be zaholy. Koelahy koa nge fa eo an-tanànany ka afaka anao inantsony moa e. Ka le mpamosavy aza ozy ndre tena faly avanja mihitsiko. Avy eo tereny mitondra azy teny amin'ilay fasana nahitan'ireo olona dia teny ny fotoanany amin'ny ekipan'izy rehetra. Zany ve? Tena ohatrany tsy mampino koa zany zavatra tantarainy lahy zany ka? Dia ahoana ny toyany? Tsisy tadidiko intsony ny tao aorian'izay. Tsy fantatra intsony izay nanaovany aty eo. Iza koa moa nahita raha nanaovany angaredona tao ilako? Ka zay mihitsy. Inaova izy rehetra mihitsy ndray nitambatra tamiko teo. Misaory lahy n'Andriamanitra fa tsy niandehibe ny nanaraka tany. So ihany koa aza fa mba nitsetra ny fokon'olona ka nanatitra ny taty amin'ny hopitaly taty. Tena isaorako andry zareo mihitsy aloha zany. Za zao efa nanay mihitsy hoe sao dia niara-ny fitsaram-bahoaka tany raha dia izay niantona natsondro dokotera aty amin'ny hopitaly. Ka tsy efa maty ve akia raha zany no nitranga? Soa aloha fa tsy zany. Arono aho. Ianao nga naka an'ilay volantsika tao anaty tiroara iny? Ahoana? Naka vola tao anatin'ilay tiroara ve ho ahy ianao? Tena tsy tadidiko zany ro mialy. Tsy misy tadidiko re. Fa tsy tadidiko ahoana koa rery a. Iza ny mahita raha naka tao ianao dia nireveno niaraka tamin'ny namanao tany. Tsoro fotsiny ny marina. Gaga mantsy fa zarara nisy isa ny ambom-bolantsika tao. Ka za sy le namako aza nge tsy tafaraka indray. Fizy zany? Ka erizako. Dia aiza hoana izy zao ka? Tsy haiko rery mialy. Fa anganareo tsy niaraka ny tsy lahy hoany. Ka raha tafaraka ve zay tsy niaraka ny sovalin'ny mpamosavy? Tena tsy azoko mihitsy zany ka. Fa anganareo mba nirita tsy hoe niaraka tamin'ilay toerana saika andehananareo ka. Ataoko tianareo miaraka foana hatr'izayko. Eny fa za nandeha nitsoaka tany anaty ala rehefa nilozako izy. Fa inona zany ny antony zarahanareo? Ka fanena tamin'ny andian-dalo zay dia azafady dokotera. Ahoana zay? Iraka avy any amin'ny brigadiny gendarmerie zay tonga eto aminareo mba hanao famotorana sy fanadiadina. Famotorana an'iza? Le tovolahy-tsaboana ato aminareo antsoina hoe Hery. Izy le nateran'ny fokon'olona teto aminareo iny. Hery? Aleo asoako anao mihitsy ny kara-panondrana amin'izay fantatro tsara. Oay. To izy tokoa ty. Ka ahoana? Afaka torinao ny efitra misy anazy ato amin'ny hopitaly. Aleo fa za mihitsy no hitondra anareo any. Fa zao kosa nefa raha azo atao dia aleo tsy resahana maharitra be loatra izy. Fa ahoana dokotera? Ka tsy izany mantsy fa ny toe-pahasalamantsy iny na mbola marefo dia tsy maintsy kenakenaina ny heriny. Izy raha teo mbola reraka be
raha maninona eo mantsy io dia za ihany no isahirana etiko. Aza manay ianao hoe rehefa mazava avokoa ny valim-panontaniana andrasanay dia ajanonay fa mitorana. Eny ariko fono raha tsy mahadiso sao dia raha momba an'le faty olona voaingana kely iny no anaovana alo fanadadiana amin'le marary eo. Fa inona mahatonga ny dokotera an-tany an'izany? Ka indraindray sao dia misy ifandraisany koa. Ka ny von'olona ne be dia be dokotera hainao ihany fa mamono olona zao ohatra mamono akoho. Ny fitsaram-bahoaka aza tsy lazaina intsony. Izaho mahita hoe tsy fananan'ny olona ny tahotra an'Andriamanitra no tena antony izany. Kanefa ne dia helika eo anaty an'Andriamanitra mihitsy ny fanaovana an'izany ary sady enjeny lalàna ihany koa. Marina mihitsy ny ianao dokotera. Mandrosoa Izay ihany ay ahoana izay dokotera? Ono hery ve afaka anontaniana zavatra? Fa zavatra inona dokotera? Momba an'izao nanjoanao zao ihany ka? Ay, tsy maninona fa afaka ka. Aleo ary fa ampandrosoako le zandary ao Zandary? Ie, mitady anareo hono izy Fa manina hono? Eno ka anao famitorana anao hono izy riery Riery Fihinandray nataonao tany? Sao dia nanao foana tandray ary ianao ty? Tsisy an'izany ry miala. Ka inona fotsiny izany no tadiavan'ny zandary anao aty amin'ny hôpitaly ka? Ka za koa ary mba gaga amin'izanyko. Dia miomana izany amin'ny enquête kinona moa? Tena izay voaloza. Ary za ahoana ry dokotera? Ianao ngamba mety tsy ilainy ka. Fony taorianan'izay. Dia maninona monga ihany no hitan'ny olona tena akaiky mifasana amin'ny maraina iny? Ka lozangeny nanjoara sifo Fa ahoana? Ka nataon'ny mpamosavy nahita faisana atao ane za Ny lalaoviny ve zany sa ahoana? Nga vitan'izay ny laloviny fa mbola ny sovaliny no nitengenany. Amin'io ny vatako rehetra mangirifiry sy tsapako maradratra daholo. Izany ny tena hoe fampijaliana tsisy indra fo Dia ahoana ny tohany avy eo? Rehefa tonga teny amin'ny fasana dia mbola ny sovaliny foana saingy tsy nahatsiaro tena tanteraka intsony ianao avy eo dia tsisy zavatra tsaroako intsony taorian'izay. Dia ahoana raha maty tamin'izany alaka? Ka izay zany maty zany ny anjarako ko. Dia tsy rototra kory ala miteny an'izany? Ka afaka ny aninona mora sifo rehefa maty Zany nalehany rehefa mitadiny tsy fahita sy mananao foana alitya? Fa inona marina moa zany raha sefo ny anton'izao famitonana anazao sady ahoana ny alalànareo fa zany ho hery. Ka tsy kara-panondro ngiaty? Ahoe
Tena kara-panondroko ty. Fa taizany nahitanareo an'ity? Hitanay tena amin'ilay arabe nandehananareo ity. Anga latsaka tany zany tiako. Paosy kokoa moa ohatra marivorivo izay ihany. Misaory lahan'Andriamanitra mbola tsy maty fo amanaina fa mbola velona ohatra izao. Ary maninona moa lisany tana lavitra be tany mandeha manalaza e? Sa anona nanaovany lisany ditra sy adalàna? Aiza kosa sefa mba hoe saika nalaza fotsiny ne zay. Mba mandy ny tena lesy a. Lisany efa mpianatra eny amin'ny oniversité any dia mbola tsy mahay mitondra tena. Lisany angeny tonga amin'ilay fitenenana zao hoe nidiran'izay mahatsantso e. Zao nahitany tsy fahita dia mitondra takaitra. Tsy vitan'izany fa sady very namana. Fa very namana ahoana raha sifo? Ela raha soa ihany fa tsy noverin'olona fa mpamosavy maraina tena mboty fasana tena. Nanaovan'ny olona fitsaram-bahoaka tena la. Eny fa ny teninao teo mampieritreritra le hoe very namana. Ka zay no iziko, very namana la. Tsy azoko. Zay aloha fa raha nanatra hoe famotorana an'lay. Sady alahy koa tsy mbola afaka miresaka be loatra hozy dokotera fa mbola marefo. Andraso aloha fa fantaniako anie mbola tsy nivalinao akory sefo e. Ho fantatra ilahy ihany zany fahazamana e. Zay fa mirary fahasalamana dia mba mova amin'izay lesy e. Atao vanatra ho an'ny lahy reny nanjo ho an'ny lahy reny. Zao miala tsiny aloha raha hitondranao aty amin'ny efitranao ty ary mialy Fa misy inona dokotera? Alohan'ny hidirantsika ato amin'ity efitra ty aloha dia misy fanontaniana apetrako aminao e. Ahoana zay? Ahoana manana namana akaiky azy ve hery zandrindre io? Manana izy ka? Raha ny fahafantarako azy zao dia izay ridy izay ny tena namany. Sady mpiara-mianatra raha teo mantsy zareo. Ohatriny ahoana io namana io aloha e. Izany hoe ny endriny sy ny bikany ary ny tarehany zany no tena tiako ho fantatra e. Izy aloha tena mbola tanora e. Raha ny endriny indray ohatra ny lavalava orony izay, ohatra n'ireny karan'ireny. Azo lazaina hoe bokosiana izy. Fa izy fotsiny somary kelikely vatana fa lava. Zany ve? Fa maninona dokotera? Dia izao ary aiza ho aiza io namana io amin'izao fotoana izao? Ka araka ny fitantaran'ny hery tamiko ange dia niaraka hono izy roa lahy fa nifandao rehefa nifanehitra tamin'ny andian-dahalo teny an-dalana e. Dia izay aninona tonga ny fahavoazan'ny hery ohatran'io dokotera e. Fa ahoana no hitinenanao an'izany ka? Ka hery tafatsoka tany anaty ala tany fa natahotra novonoan'ireo andian-dahalo fanena tamotro zareo hony. Kinona ny teo fa nidirany tao anaty ala-ketroka tao ela dia nisovalen'ilay mpamosavy tao izy e. Tsy nahatsiaro toena saika maty mihitsy. Ay ve? Dia izay zany nahatonga azy teny ambody fasana? Izay indrindra dokotera. Mba halaliny zany. Lozany tadiavina ny azy ry dokotera. Vokatry ny ditra sy ny rendrarendran'ny zareo daholo zao nahatonga an'izao. Izay le hoe nidira matsatso e. Tena hoe mangidy mafaitra mihitsy aza fa tsy matsatso tsonoko. Tsy izany mantsy fa saika andeha hirevitandro eo ka nanjo nataon'ny mpamosavy sy dahalo nahita faisana tany. Ka le tanora amin'izao mihitsy koa nge nefa sarotra narina sy mahazan-doha e. Zany mihitsy. Dia tsy hainy hery ve hono misy an'io rijo io hoe nakaiza? Tsy haiko. Mety tsy hainy angamba. So kosa ary dia mba ahoana dokotera? Ahoana re zany e? Lazao dokotera. Misy inona? Zao ary arao fotsiny izay alehako fa hiditra ato amin'ity efitrano ity amin'izay tsika dia aza mataotahotra mihitsy aloha. Eny ary. Andao ary mandroso. Fa inona ny dokotera? Andao fotsiny dia hitandry eo e. Marina raha tsy mampatahotra ihany izy zany ka. Tonio tsara fotsiny fo dia atanjao ny saina. Tsy misy tokony atahorana ato. Andriamanitro. Fa hoentin'ity dokotera ty ho aiza ary Tia hanao inona ato anefa? Kely sisa dia ho tongotsika e. Ary ohatra ny mamofona formol be angity hevitra ty zany e. Tena aza hita ka ho torana eto ty marina. Lanitro!
Fa ninontsika dokotera? Aza taitaitra aloha ianao fa mitony tsara fotsiny. Ka matahotra ako. Raha azoko tsara anie zany dia trano paty ato e. Ie, azonao tsara mihitsy. Ary tadiny marina no mahatonga hitondranao ato e. Ka tsy razana ve zao ireo mitsotra lavabe misarona lamba fotsy eto anoloantsika ireo dokotera? Fa manino eto sika ka? Zao e, sokafako ty dia jereo tsara raha fantatr'indrina tsy ity razana anankiray ity. Vonina. Eny ary sokafo e. Ao ary. Io le razana io, fantatry mialy ve? Andriamanitro, fato fantatry indringa. Andriamanitro, toran'ity. Garda, avy aloha mba ampioaingana fa toran'ity e. Efa tsy maninona ianao? Efa tsy maninona dokotera. Tadidinao ve zao ny zava-nitranga farany teo? Ie, tadidiko ka. Tao amin'ny tranom-patsika teo dia nijery an'ilay razana nampisehoanao ahy iny. Dia maninona ianao nitorana vao nisokafako ilay lamba fotsy nanarona an'ilay razana iny ka? Ka iny anie ilay izy dokotera e. Le izy ahoana fa tsy azoko e. Iny olona maty ilay niteneniko anao hoe namaniry anadahako. Ilay hoe rija ve? Ie, ilay namaniry niaraka taminy ka izy zany maty. Ay ve? Rehefa mahamahana amin'izany mihitsy Fa ahoana navady azy dokotera? Rehefa nataony fizahana dia fantatra fa nisy namono izy e. Sady nisy nitifitra tamin'ny basy ka teo amin'ny fony sy ny lankibony mihitsy ny voan'ilay bala. Ary izay moa zany nitarika amin'ny fahafatesany e. Zany ve? Ary za mino fa momba n'io razana ao amin'ny tranom-paty io mihitsy no antony nanaovan'ilay zandary famitorana ny anadahany teo. Tena zany mihitsy. Ary maninona mbola tavela ao amin'ny tranom-paty tao amin'ny hopitaly tao ihany io razana io dokotera? Ka tsy nisy nahalala izay momba anazy tsinona ka. Na dia taminga mpianakaviany tady an'io razana io azany mbola sy tonga taty aminay mihitsy hatramin'izao e. Handray. Ary tsy afa miala tamina faty azy mihitsy ny anadahany satria ny karapanondro no hitany zandary tany amin'ilay toerana nahitana an'io razana io. Fa ahoana nalalanao an'izany dokotera? Ka nampiseho an'ilay zandary tamiko mihitsy anie ny karapanondro nahalalany azy e. Ay ve zany e? Eny e. Azany sareo koa zany kararina izy raha mitady amin'ny marina. Aza koa zao na efa nitenenitra sareo anihery zany na tsy hoe maty rija. Za aloha mino fa tsy niteneniny e. Raha vao teneniny azy mantsy zany dia soa vao mainka ampitombo ny tsy fahasalamana indray ny fahafantarany an'io. Nefa ny tsy maintsy ho fantany zany e. Na ela na haingana. Izay aloha dia marina e. Dia inona zany zao ry dokotera ny tokony atao? Aleo fa zahay no iteneny zandary dia anjarany indray avy eo no mandray an-tanana ny filazana ny avy amin'ny maty. Za mino fa tsy andahany zany zareo ka. Eny ary. Ary aleo amin'izay aloha dia hamonjy an'ery aho dokotera. Sao dia mitady amantsy izy. Ny andro koa tia efa hariva ka tsy maintsy hidiana ilay varavara-pitaratra ao fa sao dia hidirany moka ao izy. Andana ary dia mahery izy. Misaotra indrindra tompoko. Izay ihany ary mialo ny sarery ny avelany eto e. Fa avokoa raha tena lava tongotra ka. Za zany te atory be. Aleo ranga atory e. So tonga eo ihany ve izy? Fa ahoana ty? Ay velako ato e. Zako ny ely ty mbola ato e. Ato amin'ny
hopitaly ve? Fahaizan'ilay ary sady za efa mitsotra be ao amin'ny morga Morga? Dray fa le ty ve tsy lazainy Za miredirety lesy raha ritra. Zany izy hoe morga. Sampatingely ty zany. Ary maninona alany mangamangana sy miosiny raha be ohatr' izao raha ritra. voatifitra le tsy teo amin'ny foko sy ny lakipoko raha tianona ho fantatra raha ery Voatifitra hoany? fa zao letsy aka ny lano atongavako eto Akanahy tsy azoko. Zany ely ty ka mbola tsy avelana dokotera mivoaka ato amin'ny hopitaly. tsy problème maletsy zany ao elaky andaiko dia vita Maninona? Kendainina ahoana? zaiko izarero no tedaviny lahy ho faty eo sady iza mity lahy hitsotra be ary ambany rangolary iny efa elahy mbola manao fiainana be Felona ty ve matotosa avelo? Sa angatra? ohatray fa elahy ve tsy lazaina fa efa maty ny ery ty za fa aka ny lahy Ataovy sery kosa lesa raha ritra. ary eo amin'izay lesy fitaina momba ny lahy raha ery fa ely zany Mialahy lahy. Mbay lesy mbay hoa. ao fa tsisy an'izany amin'izay lesy aty amin'ny varotsy mifodsika lahy Kendaina lesy. Oka lesy. Ao lesy raha ritra fa maty maty lesy. Kendaina lesy. atao veloma letsy ny tany raha ery any akoatra indray tsika mitady zay tsita Mbay lesy raha ritra. Kendaina maty ane za raha ritra. Mbay hoa. Mbay hoa. Ery fa manina ianao rery Maty fa mbay hoa. Andriamanitro Mbay lesy. fa manina rery Raha ritra hoa. Efa hoe maty hoa. aleo mikatsoko dokotera ka dokotera dokotera Tsy misy atahorany aminy fa efa tsy maninona tsony izy zany ve dokotera za efa manamafy mihitsiko aza be fanahiny ianao izay atra efa mandray an-tanana ny momba azy mihitsy ka izy ane dokotera efa tena mampatahotra mihitsy tamin'ny nanao krizy be teo sady amin'izay mitelira sy mitabataba be ary sao kosa ary tena nofy izy mety ho izay ngambany fa zao fotsiny efa nomena calmant izy fa raha sanatria mbola miverina ohatran'ilay teo dia aza tetaitra fotsiny ianao izay moa ezaka ny anara-maso ny fahasalamany foana misaotra raha dokotera ary ianao koa aloha mba mitony tsara dia ataovy ambony foana moral mivavah mafy fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tao marina zany izay fa ilaozako aloha ianao mbola misy marary hafa horaisinay koa mantsy ndao ara dokotera Andriamanitro mangataka amin'ny famindram-ponao sy trano ery oay io fa mikofokofoka aleo aloha tsy arisaina tsara ery efa tsy maninona tsony ianao Fananinona? nanao krizy be lahy teo Zany ve? so ihany aloha fa nalako tonga ny dokotera Anga? Ary le zandarina nanao famitorana ananga ary mialy efa lasa sa mbola ao? tsy efa oviana Ay ve? Mba aloza koa nanjo aty eo ro mialy fa naninona Ataoko fa tena izy le izy ka nofo ratsy. fa nofo ratsy ahoana Ka zanyko resaka hono zay sy ritsy dia ahoana rery inona ny resaka amin'ny fanaovanareo ozy le rita amiko hoe aika hono zay sa mbola atao amin'ny hopitaly saingy izy efa maty ndry tsy azoko ka lazainy hoe efa razanao amin'ny tranopaty ao hono izy dia tonga taty ny avelony mba haka
Izany ve? Tarana ny any tenenany an'izany tao anatin'ilay nofoko teo Mampatahotra koa izany ka. Dia amin'ny fomba ahoana hono ny akany alàna efa izy rehefa maty? Ka izay indrindra no nahatongavany teto hoe okendainy hono dia amin'izay miara-maty izay. Andrekakio. Dia za tsy nety fa tabataba be sady nanohatra azy. Loza koa izany ka. Dia izay izany nampiesika ny kriziny lahateo raha izany? Eny, mety izay angamba ka. Sady amin'izay mikikika be sy mikofokofoka be ohatran'inona. Tena tsy haiko mihitsy hoe inona ny dikan'izany nofo ratsy izany ry miala. Dia sanatria ve ka ho tanteraka Ninona ny sanatria ho tanteraka? Le nitantaraiko andrito eo. Dia ahoana ry izany? Olazaiko an'ery ve fa misy fahamarinana izany nofo ratsin'izany? Ary maninona indrindra tao variana be? Izao rery aleo aloha ampahafantariko an'lahy fa Riza nge efa maty. Maty? Ie, maty izy. Fa maty ahoana fa naninona? Dia izay le dokotera iny aza nesy nanapo mihitsy hoe Riza naman'lahy le razana efa ela be tsy nisy nankatao Ay ve? Dia mbola ao izany le razana hatramin'izao? Ie, sady araka ny filazan'ny dokotera dia voatifitra mibaso ny nahafaty azy satria teo mitandrifo ny fony sy ny kibony mihitsy ny voan'ny bala. Na za nijery an'ilay razana tao aza tena mbola niosin-drabe daholo ny fitafiana teny akodiny. Izany ary izay mihitsy le nahitako anazy tao anatin'ny nofy. Za mino fa voatifitra ireo andian-dalo mifanena taminay izy izany. Dia izay no nahafaty Andrija. Za koa mino an'izany mihitsy. Dia momba ny nahafaty Andrija koa ne izany ny antony nanaovana famitorana teto raha izany. Mazava ho azy. Ka maninona tsy nambaran'ilay zandarminy anazy izany ka. Sady tadidiko mihitsy ilay teny hoe zao alao izy nahita faisana sady very namana. Ka mety ianao ilay mbola tsy salama iny angambany dia izay tsy nampahafantariny ianao. Ay ve ka maty Rija? Mandriam-piadanina lesa raha Rija. Kinona izany fa dia tapitra hatreto koa ny fetrandro iainan'ny lahy teto tany. Atao ahoana izay ilay fiainana. Vahiny sy mpivahiny avokoa isika eto tany fa tsy misy olona hatreto mandrakizay. Marina izany ry bavy. Dia efa fantatry ny havandra tompoko lava hono izany fa maty izy ry mialy. Mbola ka. Fa ny dokotera hono no ilaza amin'ny zandary dia zareo indrindra avy eo no ampilaza ny fianakaviany. Ay kosa, mety izay ka. Rono maninona moa raha teneniny ny dokotera dia mangataka lalana ody amin'izay tsika. Dia amin'izay izany mampilaza ny fianakaviany Rija. Fa ilahy ve maninona ny toe-pahasalaman'ny lahy azy ity mbola marefo ody sady ahoana. Ataovy aloha izay asalama. Enao raha vao teo nietsika krizy be ohatran'inona. Ary aleo indray aloha izany mba ho any mora ka hijery ny vatana mangatsiaka ny Rija faraparany. Fa hitady aretim-po any very fantatra hoe lafa tsy maintsy higogogo itomany indray avy any raha vao mahita azy eo. Tsy hoe tsy sitrako ny akanesan'ny lahy fa amin'ny fitsonjovako ny fahasalaman'ny lahy ny anton'izany. Tena miangavy mihitsy aloha ka. Aza mbola makandra mbola azo atao. Raha sanatria ka maninona eo indray ange lahy dia izany sahirany. Mba hainao ihany ny tenin'ny zokinao. Dia tamin'ilay andro saika hoe ireveny iny moa izany no tena nahafaty Rizako. Ary za maninona ny tsy maty tamin'ilay nampijalijalin'ilay mpamosavin-doza iny fa mbola velona ihany dia avitra soamantsara. Dia sanatria ve ka izay no naharomotra Rija tao anatin'ilay nofoko iny fa mbola velona ary dia naleo no nikendaina dia amin'izay miara-maty aminy. Ary iny tia malasa saina be aniery? Tsy izany fa mandinika ny fiainako azy ary bavy. Maninona koa izao ny fiainanao? Ka ohatra ny mitady hampamohy forasainina ny zavanitranga. Andray kosa. Fa maninona no miteny an'izany rery angatsy manam-panantenana tsony. Ka zao anie tsy azoko hoe finina natezitra Rija tamiko ka nahatonga azy nanakenda tamin'ilay nofika iny. Sa ve tia niara ho faty miaraka aminy koa dia mbola hiverina mpijaly eo ihany ny havelony na ny matotoany sanatria. Aza mandefa fisaina lavitra amin'izany ka. Ka malasa saina rery miala. Izao nataoko anao Saory sy hankasitrao Andriamanitra raha mbola omeny tombonandro-pahavelomana ianao.
tadio fa matoa ianao mbola afaka miaina toy izao dia noho ny famindrapony. Ary izay no nahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe araroty ny andro azanova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Dia ahoana ny amin'ny rarizaka? Ka matory izy ny daosy mifahafatesana dia izay mipetrandro na fandrehirety eto ambonin'ny tany rehery a. Eny maty ihany fa no avy kokoa izao tsy hay hoe anahoana na nahoanako. Izany efa tsy voaroaka tamin'ny fianarana fa tsy maintsy mbola mierina eny akatso indray. Izao rehery a, atao mianatra ho anao ny takaitra saika nahafaty anao sy nahafatesany rehetra. Manova dingana vaovao amin'izay ka aleo Andriamanitra no hitatana ny fiainanao. Matoky azy, efa nitadiavin'ny langy ireny karazam-piainana fanaon'ny tanora ireny ary dia ireny ny fahavoazana nanjohan'ny lasy ritra. Ireny ny vokany. Eny, marina ký izany ry miala. Nitady fiainana tao anaty filibana sy renarena tokoa ka nataony nidiran'izay matsatso tamin'izao fahatanorako izao. Tapaka ny hevitry fahanovam-petsiko a. Izay anio e, amin'izay ianao anerinany mba hiteniny hafa hoe nitady ny tena fiainana ka tsy nidiran'izay matsatsony. Ry nareo teo, nidiran'izay matsatso. Tantara indray miseho nosoratan'Indrindra Sergio Ranaivo. Ireo nanomianany tantara Larissa Mirindra Malala, Romy Armanana, Sitraka Lovalala, Priska Rakotarmanana niaraka tamin'ny Serge Ranaivo sy Aja Randry. Nandray fosina nantotosa Aja Randry.